sekoly-ndray aman-dreny inona no mety ho hevitra izay midika hoe zany fa iverina an-tsekoly-ndray dadasineny amin'ny tian'io ty ny fandarana sababeo izay fatsian'ny vondrona eoropeanina vola dia itona fanazavana misimisy kokoa mikasika ny atao hoe sekoly-ndray aman-dreny sy ny hetsika rehetra izay atao ao aminy. Inona moa no atao hoe sekoly-ndray aman-dreny? Ny sekoly ohatran'ireny sekoly be dia be hitantsika ireny dia toerana iray hanovozana fahalalana sy fahaizana, izay no atao hoe sekoly. Ary ny ray aman-dreny kosa dia lehilahy sy vehivavy anankiray manana zanaka ry zareo ireo, izay no atao hoe ray aman-dreny. Amin'izay famaritana tsotsotra izay zany no misaritantsika koa hoe ilay atao hoe sekoly-ny ray aman-dreny zany dia toerana anankiray hanovozany ny ray aman-dreny, hanovozany ny mpivady fahalalana sy fahaizana mba ahafahany zareo mihevitra sy mianatra momba ny fiainatokatrano, mba ahafahany zareo mahafantatra ny fifandraisana mahomby tokony izy eo amin'ny mpivady, eo amin'ilay lehilahy sy vehivavy zany, ny fifandraisana mahomby koa eo amin'ny ray aman-dreny sy ilay zanaka. Jerevana amin'izay koa ny fitaizana ny ankizy, jerevana amin'izay koa ny fitantanana ny tokatrano, fifandraisana ao an-tokatrano. Iza avy no tokony anatrika io sekoly-ndray aman-dreny io? Ny tokony anatrika ny sekoly-ndray aman-dreny dia voalohany indrindra aloha dia nasaina nitokana zany ny mpivady, izany hoe ilay lehilahy sy ilay vehivavy. Manarak'izay koa dia asaina nitokana koa ny tanora, ny mpifamofo. Izy ireo fantatritsika tsara fa atsoatsy ry zareo dia hiditra ao amin'ny fiainatokatrano, anambady ry zareo ireo hiteraka ihany koa dia tsara raha ohatrany hoe manovo fahalalana aloha, miomana amin'izay aloha vao miditra any amin'ny tokatrano. Dia asaina ihany koa ny olona mifandray amin'ny ankizy, izany hoe manana ny ampahampanabeazana ho atolotra ny ankizy, toy ny hoe mpampianatra, ny dadabe, ny nenibe, ny mpanampy, ny mpitaiza. Izany hoe raha bangoko zany dia afaka mamonjy an'ity sekoly-ndray aman-dreny ity ny olona rehetrarehetra, tsisy ankanavaka, asaina daholo samy tonga fa misy fahaizana sy fahalalana tokony hananany tsirairay zany atolotra ao. Afaka manome ohatra mivaingana ve ianao hoe inona no resahanareo tao amin'ireo sekoly-ndray aman-dreny ireo sy ny efa nataonareo? Marobe zany sekoly-ndray aman-dreny efa natao teto amin'ny tabity tsoary voatanisantsika eto daholo ry zareo ary tsy ho be resaka koa fandeha hijery ny santionany, izany hoe ny sekoly-ndray aman-dreny telo farany izay natao tatoato no hojerevantsika. Dia hojerentsika voalohany aloha ny tamin'ny sekoly-ndray aman-dreny tamin'ny volana marsa izay natolotry ramatoa Margot Rasoanirina, psychothérapeute ary conseillère pédagogique mikasika ny lohahevitra hoe ny ankohonana no sekoly voalohan'ny ankizy. Dia manarak'izay koa dia hojerentsika rehefa avy eo afak'izay ny tamin'ny volana avril izay nanolorany Andriamatoa Faly Rafieferana izay mpitondra tanora, mpitondra fikambanana tanora sy psychopanabe, psychologue koa ny lohateny hoe tokatrano mahatamana. Ary farany tamin'ny volana Mai teo dia ramatoa Sylvie Rakotiny Parany izay mpampianatra sady conseillère pédagogique koa no nanolotra antsika ny lohahevitra hoe iza moa isika ray aman-dreny. Isika moa aingakaingana ihany fa misy toetra tokony hananantsika mpanabe dia voalohany hoe modely ara-pitondratena. Tsy afaka mananatra ianao raha tsy convaincu amin'ny toetranao ny zanakao. Zay ny tena base ny fanabeazana zay. Fa raha ianao hoe tandreminy elahy modialina nefa le dada amin'ny 12 vao mandondoto tsy mety. Na fantatra hoe zay le toetrako taloha tsy teny aminy ianao fa ianao zany miezaka miconvaincre anazy amin'le hoe zao ny vokadratsiny ho toetranao io raha zatran'io ianao. Mba azahoanareo azy dia omekohatra io fitiavana io hoe inona mio fitiavana.
fitiavanao io zany natsoko hoe gazoal io a ny olona rehetrarehetra na iza de manana réservoir na gazoal na tsoko hoe réservoir pitiavany manana réservoir dao tsika rehetrarehetra ao ohatrany automobile tsika lasa mivoaka ny trano maninona zany mandany gazoal any ananina rehefa mody ao an-trano mety oritra ny gazoal aravoritra ny gazoal tonga ao an-trano ianao ka le ao an-tranonao tsy tension na gazoal tsy mamoky gazoal anao dina nataonao midonga ianao fantatra hoe lamodiny ekizy le mampiaraka gauche à droite fa mba fantany ve zany atao hoe fitiavana zany fa ny fitiavany voalohany ekizy vavy de ny ray aloha no ianarany ekizy vavy ny atao hoe fitiavana lehilahy ka raha tsy feno le fitiavany na ny ray nomenao azy a de etoraka ny mora ho azy ny metoraka ny tsandrina ankizilahy raha zay ny azo filazana azy satria le fitiavanao mihitsy tsy hitan'izay andraisana azy resaka fotsiny ve mibetsaka sa mba misy zavatra sapaitanana azo amin'itony sekoly ray aman-dreny tony tsy dera vady may mandeha angamba zahay fa ny entina hitenenana hoe tena zavatra nasoan'le olona sy naliana le izy a dia misondrotra hatrany zany a nisan'ny olona tonga manatrika an'le sekoly ny ray aman-dreny vavolombelona vitsivitsy izay nanatrika n'le sekoly ny ray aman-dreny dia ho hitantsika eo hoe ahoana ny fomba nandraisany an'izay ny fampianarana tany nisy torohevitra be da be niraisina dia nampiarina dia tena nisy vahaolana be da be ohatra zao hoe ny teny mesera feferana tamin'ny tokantrano matamana dia ny fitiavana no hanjakaina ozy izy eo aminatin'ny tokantrano dia izay zao no tena niraisiko dia tena tsara be mahitsiny ohatra zany ny ankizy misy zavatra ohatra zao ny anako zany tena mpidongy zavatra olona foana le zanako misy zavatra tiana dia midongy dia tambatambazako izy resahako izy zao dia manaiky izy avy eo resena lahatra izy hoe rehefa amin'izao ianao vidanako ohatr'izany dia manaiky izy tena manentana tokoa ny ray aman-dreny rehetra indrindra ny reny fa tena mahafinaritra ary misy ainana mihitsy ny amin'ny tokantrano betsaka ny tsy fantatra zany raha tsy mandeha ohatra ny reny dia reny tena misy vahaolana be da be ary misy azo raisina indrindra ho an'ny olona izay manomboka vao manorina tokantrano ho an'ny efa ao anatiny moa tsy maninona fa mbola betsaka ny tsy takatra ao an'ny ray aman-dreny aiza no mety ahitana anareo raha misy lina amin'ity sekoly ny ray aman-dreny ity ny azontsika hifandraisana zany a dia alao avoaka eto mihitsy le adresy marobe a ao ny adresy a eny amin'ny kilipinina pandrana tabita eo amboniny nanina eo a miakatra kely dia natazana pilona be eo tsika ao a misy olona afaka mandray anao isan'andro dia omentsika koa ny site web dia omentsika koa ny adresy email dia omentsika koa ny telefônina maromaro afahanareo zany fampaserasera aminay a mikasika an'ity sekoly ny ray aman-dreny ity teny sy avatra farany avy aminareo ny teny farany zany a azonay ambara zany a dia hoe mivoatra foana ny fiainany zanak'olombelona miova foana ny tontolo iainana sy ny filana sy ny problème atrehantsika no zany a dia mila fahaizana koa tsika mila fahalalana mba hahafahantsika miatrika an'ireny mba hahafahantsika mandrindra ara-dalàna ny fiainatokantranotsika sy ny fanabeazana ny zanakitsika